Tsika moa zany zao fakatoka ny fankalazana ny andro isam-pirenena ho an'ny asa dia eto no mampatsiaka kely fotsiny zany tsika hoe tamin'ny herintaona hatramin'izao dia nanome fanomezan-dalana nanaovantsika ny fankalazana ny préfet tamin'izay fotoanandro zay dia tamin'iny le misy an'le hoe araha-maso manokana ny randrana sindikaly. Herintaona teo aoriantsika dia nisy fiovana be mihitsy zany satria dia tonga amin'izao andro ny fanavosana ity zany no voalohany volana May voalohany amin'izao andro ny fanavosana izao zany hoe tao aorianany reny hetsika izay isan'ny nandraisan'ny tezanivony randrana sindikaly anjara ireny. Inona ny lohahevitra zany raha ho an'ity taona enina amby roapolo sy roa arivo ity ny lohahevitra dia hoe asa mendrika filaminana ary demokrasia satria fantatsika tsara fa ny randrana sindikaly dia isan'ny tsy mba miafina fa hoe manao politika ho any amin'izay le hoe ahoana no tena hampandrosoana ametrahana ny paikady rehetra ho an'ny tena fampandrosoana ny tontolon'ny asa eto Madagasikara satria dia hatramin'izay fotoana miainana zao zany hatramin'nazaontsika fahaleovantena hatramin'izao dia mbola anty ambany zany atao hoe ny tany fanitrano zany foana zany ny aina ny mpiasa malagasy. Eto zanytsika dia amin'izao 5 volana ty amin'ny taorianany fidirana atao anatin'le hoe fanavozana akalaza ny andron'ny resam-pirenena ho an'ny asa. Ny io zany taritana kely ny sain'ny mpiasa rehetraretra tsy fety akory io zay matsy mety mahavariana ny olo andao no hoe fety miasa eny tsy zay fety azo atao foana isanandro afaka manao vendredi magnifique foana ianao, afaka mitsangatsangana foana ianao, afaka mandeha manao fivorian'ny fianakaviana foana ianao fa ny ray mea dia andro ray meny zao tontolo zao anao tsy asana fa andraisaka rama ahafahanao manao ny fitakiana ny zonao raha matsapy ianao hoe misy zo vohitsakitsaka ny zoanao amin'ny zo arakasa amin'ny fotoana io eny an-dalambe mihitsy zany natao ny fitakiana dia eo tsika ny saritana hatrany dia hoe raha isika mpiasa azy kamarady no tsy mba hatsapa akory hoe zotsika io ahoana ny arovantsika an'io iza ny ateratsika io imenimenina foana ve tsika zao ny fotoana fa omena tsika hoe io mahazo menimenitsika dia tokony ho afitsika zany ho tonga maro. Io ny lohahevitra ny atsika raiky nivondranana sindikaly hatramin'izao tsika mbola miandry zany asa mendrika sany asa mendrika zany tsy zavatra anankiray fotsiny finosiny zany mifony zavatra efatra angeza be zany misy asa mamokana ve eto amintsika manahoana ahoana ny famoronana asa ny asa misy ve ahafahana mamokatra ahoana ny resaka fanajana ny lalàna ny fifanarahana irairam-pirenena rehetra any misy ny zotsika mamaritra ny zotsika ahoana ny resaka dinika sosialy mandeha ve ny dinika sosialy izay hitatsika hatramin'izay mifanenjikenjena fanenjehana tarika sindikaly ny seho fanagadrana ahoana ny fiainana sosialy ny mpiasa raha tsika dia misehatra tsy miakina ny knapy zany aiza ho aiza fisondronono zany zany faretany ao anatin'ny asa mendrika aiza tsika amin'izao fotoana zao ny filaminana ilainy zany satria hoe avy nandalo krisy tsika zao hiditra ametraka tena fanovana tokony misy filaminana tsara zany anatiny dia mazava ny demokrasia tokony mahazo resaka miteny afaka manao zay mifanaraka tsara milala fa tsy hoe teritery akisambosambo zao sady ve eo ny somary misy kely maro mampimeme kely ihany nzavaisa hoe manomana voalohany volana May tsika akalaza io satria fa misy firaisana moa zany ny fotoana amin'io hoe eny amikanja mitafo mamaritra zany feonamben'ny mpiasa rehetra mandeto Antananarivo mo tsika randrana sindikaly fitsasany miala eto amin'ny ao ny filarana zany tsika mitondra ny orinatsika fitakina zao iny lohahevitra ngezabe anankitelo iny travail décent le travail décent la paix ary ny démocratie
tsika anao ihany ko hoe porte ouverte ihany ko eny amin'ny eny amin'ny jardin Antaninarenina raha mahazo ny autorisation zay ny tsara tsindrina resaka autorisation zay zany zany efa zavatra efa mahazatra ny syndicat tsy hoe vao tamin'ity tsika no nanao fihetsiketsehana fankalazana ny andro raisam-pirenena ny syndicat dia efa mpanao an'izay foana tsika raha ny syndicat ary maka autorisation foana efa napetraka ny autorisation fa eo le sy manahirana kely misy fiarahana mikarakara dia misy ny syndicat milaza hoe andefa polisy 500 isava ny banderole tsika zay ve le fanavozany sao dia mampimera izany aloha azava dia le teamboalohany hoe sao dia ampime zahay rehefa manao fihetsiketsehana dia zay ny taratasy azo day rehefa mandefa demande any amin'ny préfet zay dia mamaly préfet avy any dia misy soratra hoe ny atsasaky ny lalana ihany no anareo anjaranareo aminao miatoka ny sécurité ny mandritra ny diabe ataonareo fa amin'ity lasa misy syndicat milaza any hoe anetsika polisy 500 isava ny banderole zay ve le fanivany mila jerena tsara zany atreo sao dia ampime hoe isika ary mitaky ametraka le hoe hitolona ho an'ny demokrasia zany sady efa sao dia dia mieritra ho lasa fampitahorana sady zany sampitahorana sa hoe ahoana isika tena zahay eto nivondranana syndicat efa nanana zany zava-nisy tamin'ny taona ohatr'izao miteny ny préfet hoe araha masy manokana heritaona teorina natonga ny ranana syndicat nanaty teraka tolona be tamin'ireny dia mba ialana nyreny teritery fanenjehana pitaka andefa polisy 500 anaramaso ny amin'ny fakarina valina rehetra hijery banderole zay ve le izy fanovany so anjary fingam-bolo andavony fosy zany fa mitodika aminareo zay mikarakara ny ambadibadika any tsy efa samy tokony andraikitra dolo ny rehetra mamaika ny mpiasa malagasy sao dia ahoana ny karama zay zany andrasany manapatonga ny fivoahany voalohany me io ivoaka ve le karama aty amin'ny sehatra tsy miakina fiakarana zany sika am'izao zany dia manolotra niny le hoe juge tena sary ary ny mpampiasa isika zany efa niala tany amin'ny $10 aloha mbola eo iny fa hoe am'izao le fanombohan'ny fanavozana zao dia ataoko raisina ny $3 le seuil de pauvreté omen'ny banque mondiale dia banque mondiale zany nanao an'izay $3 zay dia manodidina 10,000 efatretsy dia raha iny zany dia rehefa ny hoe zao isy dinika dia nidinika ny mpampiasa sy ny mpiasa tsisy maromaritra raisina dia nandefa niny taratasy anakiroa zany ny any amin'ny ministre miasa n'izao hoe teloetsariary sosokevitra dia ny anay eninalina sy teloetsy satria ny antony dia ny eninalina sy teloetsy raha miohatra amin'le 700 eninalina sy roetsy karaha mafarambany amin'izao dia manome 720 rariny kosa zay raha mitaky 720 satria fitondrana teo aloha efa nanome 520 dia fanovana raha fanovana ve dia 520 dia dande 420 dia inona zany mitolomana zay mahatonga anay manao an'iny ny raha ny syndicat efatra izay ameny lalàna ahasotena ny kiraza malagasy dia natao zany iny miandro zany tsika inona ny fanapakevitra satria efa tsisy maromaritra raisina tsony tia mpiasa sy mpampiasa fanjakana zany tokony andraikitra farany zao hoe ohatrinona no ambaranynga filohan'ny fanavozana miandro tsika rehefa any amin'ny ministre ny solovolavonany anakiroa dia miandro tsika zany eo anatin'izay zay ny zavatra tsara fantatra fa mila manaitra kely ihany kotsiny hoe ny fotoanany fitakiana ny voalohany volana me zay tsara fantatsika zay fotoana ray afahan'ny mpiasa manao ny fitakiana io dia eo ihany ko zany efa hitakiana sady amin'izao hoe fa tsy milamina ny resaka fahasalamana dia fantatsika tsara fa ny tolona syndikaly dia mitohy-trano ny olana mpiasa dia tsy miova tsisa zany hoe tia ny fitakiana dia miova io rehefa miova ny régime mpitatana mpitondra tisan'izany fa iny ihany ny fitakiana ty ny zo misy zo faritana any dia misy fanitsakitana manao fitakiana fa le paikady fa mahana an'le zany no tsy mitovy rehefa tsy nahavaly teo aloha dia manery ny manaraka indray zavany syndikaly vao io alefasy ny paikadinareo ahoana ny amahanareo reny olana mikiasika ny fiainara sosialy ny fahasalamana ny fomba fanaovana kazina ora ambony apanga ny fanerena mpiasa manao
démission, ny fanapahana ny karamam-piasa nefa olona repos médical. Zany rehetra zany olana misy rentsiny rehetra eny amin'ny toeram-piasana reny izay ilana paikady avy amin'ny fanjakana sy ny dinika sosialy dialogue sosialy. Ny telo-tota ahafahana mamahana izy raha ohatra ka tsy nahavita ny teo aloha dia eo zany ny andrasany. Fa ny somary manahirana kely ne tatoato dia le hoe nohisaka kilapy io zao hatramin'izao 10 volana mbola tsy voatendry ny tale jeneraly vaovao nefa miandra ny olona reky ahoana fandehany lasa lava be loatra an'izany dia miandry zany tsika ao anatin'izany manahirana kely fotsiny misy an'ity le hoe fetsotsoana eny amin'ny Bianco ny ireo mpandray anjara atao amin'ny fanomanana le recrutement tale jeneraly kilapy zany isany mampiahiahy any hoe ampitahorina ve korontanina ve inona ny tena tiany fanjakanao atao zay zany mametraka foana ao anatin'izay nana syndikaly hoe zahay dia isany ao anatin'ny flakepetanana kilapy miara-dalàna io na ovana karazany inona ny anaran'io dia tsy mitovy amin'ny flakepetanana ohatra ny Jiramasy ny caisse d'épargne sy ny sasany reny fa nanio miavaka ty telo-tota misy mpampiasa 7 misy fanjakana 7 ao ary misy mpiasa 7 zany telo-tota miaraka ao anatiny zany dia ny ety amin'ny mpiasa miavaka satria ny anay ny ahafahana miditra ao dia voafidy zany pia syndicat manana folo sanjato misotena mpiaserako Madagasikara mahazo mampiditra olona ao dia zay mahatonga izy hoe inona zavatra firam-pitetany sampanjakana dia ny aty amin'ny mpiasa tsy afaka kitikitihana fa tsy maintsy na foanana io na ato io dia mbola averinao foana reny zany rehefa mandeha ny fampandehanana izy ka eo no mahatonga hoe dia mila dinihana akaikikaiky izy io fa sao manjary singam-bolo andavovositra ka hanahirana ao anaty zay ny hitaritana antsika fotoana ny fitakiny zao hitondrana ho any zany fengana ho anyty fanavozany ty zay nivondrana sindikaly zay hita aty tsara fa ny tena nametraka mitolona ny afitra lakrimogène ho any zao fitondrana fanavozany zao dia miandry ka manatendritsika fa tsy efa mandendremanty zao le hoe fanentsikenjehana tarika syndikaly ambadimbadika any efa manomboka miseho zay hoe nitondrana ny fanavozana dia mitodika mitokona rehetra fanjakana rehetra zany tsika ao anaty hoe ilainy syndikaly zao ny tena ilana ny syndikalista ny mpiasa satria ny fampandrosoana tompokoa dia tia mpiasa sendra tsy miakina ny tena mamokatra raha ohatra ny fanjakana mieritreritra hoe mamahany olana politika dia karakaraina mpiasa-panjakana mbo reny zany tsy mampandroso raha voakarakarana toninona na mpiasa-panjakana ka tsy mamokatra ny tia misehatra tsy miakatra dia tsika zany fampandrosoana zany fa ny fampandehanany raha zany no ataony mpiasa-panjakana tsy isika dia misaotra ny fanjakana amin'ireny fanapahan-kevitra amin'raisina reny fikarakarana mpiasa-panjakana ary tokony ho karakaraina tsara fa kosa tokony mijery anyty hoe ahoana ny tena aty amin'ny tena moteur zany ny fampandrosoana dia fijerena ny mpandraraha ty amin'ny sehatra tsy miakina fa nohanana azy io tsy voatery vola fa tokony hoe nireo vola ny mpandraraha zay mbola any amin'ny fanjakana tokony avery fanjakana ny fanjakana tokony mba mifikikibokoa fa tsy dia be loatra mitainainaina ny sehatra tsy miakina dia loatra volalay ny fanjakana zay ny olana tamin'ny fitoana teo aloha ny hoe be oeraoera loatra fandaniana etsy sy roa fety etsy sy roa manjary lasa ty amin'ny orinasa no pretina dia ny mpiasa foana pretin'ny orinasa rehefa avy eo ka eo no tena ilana n'izay le hoe tena fandraisana fanapahan-kevitra entitra iandrasana amin'ny fitondrana amin'ny fanavozana zao okany amin'izany tena hijery ametraka an'izany paikady mazava sy fivoizana ny dinika sosialy ho any amin'ny tena hoe ahafahan'ny mpiasa malagasy mamokatra dia mandroso amin'ny firenena ao anaty afidisasa ny fonatsika zany ty amin'ny abirao amin'ny zoma roany volana me tsy fety camarade afaka amin'ny fety foana tsika fa fotoana ray hitakinao ny zonao eny andava